maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Revana malala ao amin'ny tompo aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy tompo. Amen. Homanitsika eo am-pelatanantsika ny salamo fahaenina amby 20, ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Salamo fahaenina amby 20, ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Dia sika ry avaka araka hitsangana isaotra sy dera an'Andriamanitra. Iarahantsika miombona ary ny salamo arak'izay voalahatra miaraka miombontsika manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Mandrenesa ny fivavako Jehovah, areno ny feon'ny fifonako. Amin'ny andro fahoriako dia miantso anao aho, fa mamaly ahy ianao. Tsy misy tahaka anao tompo amin'ireo Andriamanitra, ary tsy misy tahaka ny asanao. Ny firenena rehetra nataonao dia ho avy ihany koa ka eo natrehanao tompo, ka hanome voninahitra ny anaranao. Fa lehibe ianao ka manao zava-mahagaga, ianao irery ihany no Andriamanitra. Ampianaro ny lalanao Jehovah, dia andeha amin'ny fahamarinanao aho. Ampiraiso ny foko atahotra ny anaranao, hideranao amin'ny foko rehetra aho. Andriamanitra tompo, hanome voninahitra ny anaranao mandrakizay aho. Fa lehibe ny famindramponao amiko, ary rehefa novonjenao ny fanaiko, tsy hoany amin'ny fiainantsy hita ambany indrindra. Amen. Anao ndera anao ny voninahitra, zay efa anao hatrizay, indro sandratra eto anatrehanao ry avy indrindra. Ho anao mandrakizay ane, ny laza sy ny hery ny voninahitra, ny fanjakana mandrakizay. Lehibe anao tompo, masina ianao. Misaotra noho ny amin'ny fitiavanao. Afaka indray izay miara-miombona amin'izao maraim-baovao izao. Ianao no miantso anay, mba handrenesanay vaovao mafaly avy amin'ny teninao, hiatrehanay ity tontolo andro ity. Tsy mendrika izahay tompo eo anatrehan'ny voninahitrao. Mamelany elokay, mamindrafo aminay tompo. Ianao ane anadio anay, mba ho afaka amin'ny fahalotona rehetra. Ianao izay miteny aminay hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, izany nampaharetako ny famindram-po anao. Dia ho tanteraka aminay ny teninao, fa izay manatona anao dia tsy mbola lavinao mihitsy. Ary izahay dia isan'ny olona izay navaozanao ny famonjenao amin'ity anio ity. Ankehitriny ary dia raisinay amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana izany famelan-kelo ka atolotra ao anay amin'ny alalan'i Jesoa izany, ary iainanay isan'andro izany. Ankehitriny ary mivelatra eo anatrehanay ny mofinaina, ny sakafo ho an'ny fanahinay. Fanamasina ny ampianatra anay, ahazonay fahalalana tsara ny Kristy Jesoa. Ahazonay koa miara manatanteraka aminao ny asa fitoriana ny filazan'ny tsara amin'ny fiainanay manontolo. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Matio 7 andininy 1 ka hatramin'ny 15. Matio 7 andininy 1 ka hatramin'ny 15. Hovakiko amin'ny anaran'ny tompo. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sompikazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao, fa ny andry eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaronao? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka ho anaisotra ny sompikazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andry eo amin'ny masonao? Ry mpiatsara velatsia, esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny sompikazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Arak'izay hitantsika eto moa dia
ity Matio ity dia iray amin'ireo perikopa izay voalahatra tamin'ny alahady lasa teo ao amin'ny filazantsara izany. Matio moa dia isan'ireo 12 izay teo ampamoriketra no natson'ny tompo mba hanaraka azy. Ary arak'izany moa Matio dia jiosy, ary amin'ny mahajiosy azy no entiny manoratra n'izany atao hoe tantara-pamonjen'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy izany. Ary arak'izay hitantsika fa ny jiosy dia nanantena fatratra ny fiavinany atao hoe Mesia, satria tena nangeja azy ireo ny fanjakana Romanina tamin'izany fotoana izany, ary nandalo fiaretana mahamay izy ireo, ary tsy lazaina fa-tsy ny hoe resaka fahefana amin'ny resaka fampandoava-ketra, ny amin'ny fampanarahana ny lalàna izay tena eta mavesatra eo an-tsoroky ny vahoaka, fa indrindra ihany koa eo ny fahefampivavahana tamin'izany fotoana izany izay pila sitraka amin'ny mpitondra Romanina, ary dia manao izay tsindry azolena mahamay tokoa entina apetraka eo amin'ny soroky ireo vahoaka ny Israely ireo. Ny jiosy moa voalaza amin'izany rehetra izany. Ary raha miresakitsika n'izany atao hoe fahefampivavahana izany dia eo ilay atao hoe fariseo, sadoseo, mpanorandalàna na ny Sinedio, izay karazana vondrona anankiray mampiatra ireo karazana lalàna maro samihafa izay nomena an'ireto jiosy ireto. Ary ity ampahana perikopa izay anjarantsika ity dia toy an'ilay toriteny nataon'i Jesosy teny an-tendrombohitra. Misy karazana fahasambarana maromaro izay indresan'ny tompo izay tsy dia mahazatra loatra satria toa misy zavatra mifanohikevitra eo. Fa iray amin'izany ity teny anankiray ity amin'ny 15 hoe sambatra ny madio-am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Ary reto toriteny lavabe ataon'i Jesosy rehetra izany dia karazana fampiarana an'ireo toriteny izay mifono hevi-dalina nambaran'ny tompo etsy aloha etsy ireo. Ary ity dia miresaka ny amin'ny fitondrantena kristianina, ary ny miafina ao ambadika ity dia ilay fahefana izay mangeja ny vahoaka arak'izay voalazantsika tetram-piandohana. Ary ery amin'ny 9 ary dia mampitandrina ireo vahoaka Jesosy tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona, fa raha tsy izany dia tsy manana valim-pity amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Satria tamin'izany dia toa natao endrika ivelany mba hazona sitraka sy fahamarinana eo mason'ny olona sy ny fiarahamonina ny atao hoe mivavaka. Ary jereo tsara fa Jesosy rehefa mampianatra mivavaka etsy amin'ny 1 etsy dia aza mba ho tahaka mpiatsara velatsia izy izay manao izay ahitana azy eny amoron-dalana hoe io fa tena mpivavaka, manao teny lavabe mba ilazana fa tena mifandray amin'Andriamanitra. Ary eto dia ny toetra n'olombelona izay miainana tamin'izany fotoana izany dia ny fampiasana ny lalàna mba entina manameloka ny hafa no ampianarin'ny tompo amin'ity perikopa izay anjarantsika ity. Ka eo dia hoe mitsara dia le manameloka mihitsy izany zao ny resan'ny tompo eto mba hanasongadinana ihany koa ny tena ary hampangana ny hafa ho mpandika lalàna. Ary dia fanaon'ireo izany. Ary Jesosy aza any amin'ny filazany tsara izay mitovy jery amin'ity Matio ity any amin'ny Luka 12 dia milaza an'izao hoe lozanareo mpahay lalàna koa fa mampitondra ny olona entana sarotra entina ianareo nefa tsy manendry izany entana izany akory ianareo na dia ny ratsan-tananareo iray aza. Zany no toetra ny olona tamin'izany izay nanana fahefana teo anivon'ny fiangonana. Ary izany no isotoman'ny tompo antsika koa amin'ity anio ity, ny amin'izay hafatra tsara ho fantatsika hoentintsika miatrika ny tontolo andro. Raha miteny izany ny tompo hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Inona ny zavatra tokony ho tsaroantsika ao anatin'izany? Tsika ao anatin'izao hoe karemiseo fandinihan-tena. Ny tompo mitarika antsika ao amin'izany fandinihan-tena izany. Ka eto amin'ity andin-tsoratra masina ity dia mitarika antsika ny tompo mba tsy hijery ny hafa fa handinika ny tenantsika. Aza mijery ny hafa fa dinio ny tenanao. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina
ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana nareo koa, ary araka ny ohatra anoharanareo no anoharana ho anareo. Zany no ambaran'ny tompo. Dia fanaontsika olombelona, eny fa na dia tamin'izany fotoana zany aza, ny maikery hisitsikera ny hafa, maikery hanameloka ny hafa, ary zara raha misy andin-tsoratra masina anankiray entina hitsarana ny hafa, hanamelohana ny hafa, ilazana fa ny tenako dia tsy mba manao toy izany. Ary zay raha teo no maha olombelona atsika. Ary indraindray ry tsika dia tafalatsaka ao anatin'ny fakapanahy, raha iny indray aloha dia tena tsy mahagaga, za kosa aloha mba misy atenaina noho iny. Ary tsaroantsika ilay fanoharana nataon'ny tompo hoe nisy fariseho anankiray, dia nisy anankiray izay mpamoretra ilay mivavaka, dia ny anankiray nanao vavaka fanamariana tena, ary rehefa nahare izany ilay mpamoretra dia nandotratraka ny teny hoe mamindrafo amiko mpanota. Satria maninona? Le tombavaka tononona manasongadina ny tena, manamarina ny tena, ary manameloka n'ilay hafa. Ary zany dia tsy fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra ry havako, ary eo anatrehan'ny asa fampona isan-karazany ary dia indraindray isika tafalatsaka ao anatin'izany, ary te hisongadina mandrakariva mba hahatonga ny hafa koa etry. Dia eto milaza an'izany ny tompo eto hoe nahoana ianao no mijery ny sompikazo eo mason'ny ralahanao, fa ny andro eo masonao tsy mba tandrinao, tsy mba tsaronao. Misy zavatra be manakona eo, kanefa le zavatra kely ery amin'ilay andry ny namana dia hita. Satria nahoana? Le zavatra manakona dia manjary fomba fijery ao anatin'ny takona, ao anatin'ny aisina, ka ny ratsy hatrany no hita, ary faratsiana hatrany no mivoaka avy ao anaty avy ao. Izany no ambaran'ny tompo amintsika ry havako amin'ity anio ity. Ka eto ary tsy dia le hoe milaza ny zavatra marina tokony hananarana ny namana, tsy dia izay loatra, satria manko le mitsara ao amin'ny teny malagasy sarotsarotra manavaka azy. Indraindray io ny anararotan'ny kristianina maro ihany koa hiarovan-tena amin'ny ratsy atao. Aza mitsara mba tsy hitsarainy, fa ny ratsy atao ihany. Tsy dia ihany loatra le izy. Ny marina tsy maintsy ambara mba hahatonga anao ahafantatra hoe inona tokoa moa ny zavatra izay tokony ho jereko, hanamboarako ny fomba fifandraisako amin'Andriamanitra, satria ampiasain'ny tompo ireny olona ireny mba hahafahako miova famindra. Jereo tsara ny tantaran'i Davida, perikopa hafako mary, rehefa nirahan'ny tompo natana ananatra ny Davida, tsy mora zany hoe mpanjaka lehibe zany no andeha hatrehana, anarina noho ny amin'ny fijangajangana mamofady zay no tanterahany zany Davida mpanjaka izany, ary somary nanodiny resaka ary natana tamin'izany. Dia heverina amin'izany fa niaino Davida tamin'ny alalan'ny natana no niainon'ny Davida nianatra Andriamanitra. Zany no anambarana hoe lay mitsara tsy lay fanambarana ny tsy fahamarinana ataon'ny olona mba hahatonga azy hibebaka, fa lay mitsara resahan'ny tompo eto dia lay fanamelohana, ary vao mainka ara mampisaraka azy amin'Andriamanitra. Ry havako malala, azo atao no mifananatra, azo atao no mifampiteny mba ho fampaherezana, kanefa ataovy zany araka ny fananaran'ny tompo. Ataovy zany mba hahatonga ny hafa koa handroso toanao, ary aza mainka ny hanasongadina ny tenanao, fa mietre tahaka ny tompo. Jereo tompo mianaiky hiara-monina amin'ny olombelona mpanota eto amin'ny tontolo feno faharavana, feno fahalovana. Ary tamin'izany indrindra izy dia nampianatra mandrakariva antsika, nanoro antsika mandrakariva ny amin'izay fitondrana mendrika tokony atao mba hahazoantsika fiainana vaovao, fiainana mandrakizay eo aminy. Ary amin'izany ny tompo dia eo mandrakariva, tsy ny hahatonga antsika vao mainka ho tafalatsaka ao anatin'ny antsana makadiry, fa ny amerina antsika mba hifandray amin'Andriamanitra. Ary zany no fianarana ao antsika ry havako, fa isika indraindray manko ny zavatra ataontsika ihany no hitenenantsika ny hafa, ary iny le mahatonga fahatafotohinana ho an'ny hafa. Koa izany ary tandremo ny fiteninao, tandremo ny fihetsikao,
tandremo ny zavatra rehetra zay asehonao eo amin'ny namanao zay mpiara manompo aminao, ary tsy izany ihany fa ho an'ny hafa ihany koa zay mbola tsy manana ny finoana, mba tsy hitenenana ratsy ny filazan'ny tsara zay torianao sy iainanao, fa mainka aza mampandroso ny hafa ireny. Ka zao raha hoe mitarika anao ny tompo andiny teny dia dinio ny tenanao, aza mainka ny andinika ny hafa fa atomboy aminao aloha, ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalahanao. Zany nambaran'ny tompo tamin'ny Petera, fony izy hiatrika ny lalan'ny azo fijaliana. Fa ny zavatra faharoa ry havako dia zao hoe ity fitsaram-bela tsy ity ihany koa dia zavatra tokony hialana amin'ny fanarahana ny tompo, ka mitarika antsika ny tompo amin'ny fandinihan-tena mba hiala amin'ny fiatsaram-belatsy. Tsy ny fitsarana ny hafa ihany zany no ampianarin'ny tompo antsika eto, fa ny fiatsaram-belatsy. Miseho marina eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona, miseho ho manam-pahendrena, kanefa milomana ao anatin'ny fahalotona maro samihafa. Ary rehefa te hanasongadina ny tena isika indraindray, ilay fitoepon'olombelona, izy moa no manam-pahefana eto amin'izao tontolo izao. Rehefa te haneo lazany sy ny fahefana izy ary hiazona izany fahefana izany, dia ny fanenjehana ny hafa no mahamaika azy. Zany no fanaon'izao tontolo izao. Ary na isika aza ao anatin'ny asa fanompoana dia mba toy izany ihany koa. Alaina daholo ireo karazana titra rehetrarehetra. Indraindray aza dia atao ho fanatsarana CV ny maha-kristianina eny amin'ny sehatra maro samihafa, na mitady asa, na manao zavatra eo anivon'ny fiarahamonina, indrindra moa ny amin'ny raharaha eo anivon'ny firenena. Isalorana ny anaran'ny tompo mba hahafahana miantso ny fomba fijeriny olona hoe io ilay tena mpino kristianina, kanefa ny miafina ao anatin'izany zavatra maloto, fo maloto, feno fahalovana, feno fiatsaram-belatsy. Mananatra antsika ny tompo ry havako, mitarika antsika ho amin'ny fandinihan-tena hoe amin'izao fotoana karemy izao, miantso anao ny tompo mba hiova fomba fiainana ho amin'ny fibebahana tanteraka. Aza variana mandinika ny hafa, fa aoka tsika andinika ny tenantsika. Ary azoto mandrakariva an-tanin'ny tompo hoe inona ny tsy nentina ataoko teo anatrehanao, hifonako ny teny diso izay niratra ny hafa ka natonga azy ny saraka tamin'ny tompo. Fa ny zavatra hitan'ny olona ety amiko dia faharatsiana fa tsy mba fahatsarana. Ary ny vavako miteny fahamarinana, kanefa ny tenako manao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no mofinaina ho antsika ry havako amin'ity anio ity. Efa mazava be ny anambaran'ny Matio anazy. Esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny sombikazo eo amin'ny mason'ny rahalahinao. Atao ahoana moa ny hijery ny hafa ry havako raha ianao aza takona? Ary ao anatin'ny takony ianao no ilazany zavatra miafina anankiray. Fa aleo aloha esorina ny zavatra rehetra izay manakona amin'ny masonao. Indraindray angery ny zavatra manakona amin'ny masontsika ireny raha mahatonga ny fijerintsika miove, tsy mba tahaka ny fomba fijerin'ny tompo. Ary amin'izany rehetrarehetra izany dia tsarovy mandrakariva hoe tsy mahavontsy tena isika, fa ny tompo irery ihany no afaka manafaka antsika amin'izany. Ka hanana toe-po manantona ny tompo isan'andro isan'andro. Isika dia tsy misy marina ao amintsika na dia kely aza raha tsy eo Jesoa manamarina antsika. Ary tsy izany ihany, fa angatao mandrakariva ny fanamasina. Anamasina antsika mba ho amin'ny fitondran-tena mendrika. Raha miteny isika dia miteny tahaka ny tenin'Andriamanitra, mampandroso ny hafa ary koa mampandroso ny tenantsika. Mba tsy hananantsika tsiny eo anatrehan'Andriamanitra, fa isika rehetra dia samy ho tsarain'ny tompo arak'izay ataontsika avy, arak'izay hitsarantsika ny hafa, hanameloantsika ny hafa, no hanameloan'ny tompo antsika ihany koa amin'ny fitsarana rahatray. Dia ho sanatrive isika mbola hitoetra amin'izany toetra tsy mendrika izany, andeha isika hianatra fanetretena amin'ity anio ity. Mazoto mandrakariva andinika ny tenantsika fa tsy hijery ny hafa, ary mazoto ihany koa anio toe-po mendrika, anio toetra mendrika, fihetsika mifanahaka amin'ny maha-kristianina fa tsy metsara velatsy. Ary amin'izany ny tompo ny hita misongadina eo amin'ny fiainantsika, eo amin'izay rehetra ataontsika, fa tsy ny tenantsika tsy akory. Mba hahatonga antsika ho voatahiry amin'ny finoana, amin'ny fahamasinana,
mandra-piavy ny tompony amin'ny rahaolanitra. Amin'ity tontolo andro ity ary hiatrika asa mandraraha isika, hiatrika ny fiainam-piankonana maro samihafa. Dia zao natao hoe mazoto mandrakariva raha mahita zavatra tsy mety eny amin'ny hafa ianao, anontany olon'ny tompo hoe ary za koa mba manahoana, so mba izala no tsomarina eo anatrehanao. Fa Andriamanitra raha mitsara antsika tsisy fizahatavan'olona, ary ny Romanina raha milaza an'izany 2:12 dia zao nambarany hoe fa tsy misy fizahatavan'olona amin'Andriamanitra. Ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany, ny zavatra maro samihafa izay ndresantsika tetsy am-piandohana, kanefa manao izany koa ny tenanao no ataonao ho afa-mandositra amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianao. Dia zao nambaran'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romanina hoe ianao izay miteny hoe aza mijangajanga, mba mijangajanga ihany koa va ianao. Ianao izay miteny hoe aza mangalatra, mba mangalatra ihany koa va ianao. Ianao izay manevateva ny sampy, mba mandroba tempolo ihany koa va ianao. Ianao izay manao ny lalàna ho reharehanao, mba manala voninahitra n'Andriamanitra koa va ianao amin'izay antikanao ny lalàna. Zany ry havako nambaran'ny Paoly ao amin'ny Romanina 4:2-20, isika mazoto mandrakarivane amantatra ny tenantsika, andro izay ataontsika ratsy eo mason'ny tompo ny tsarantsika ny hafa, ary amin'izany itsika tsy hompe tsara velatsia fa hitoetra amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Ho aminareo ane ny fahasoavana. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao satria tombo Andriamanitra fa tsapanay tokoa ny alehiben'ny fahamasinanao, izahay izay tao anatin'ny tsy fahamendrehana, tao anatin'ny mahatsinitsinina anay no indro fa nosotominao zahay, no hamarinonao tamin'ny nahafatesanao sy ny tsangananao tamin'ny maty. Ianao dia mandona mandrakariva am-ponay mba hanamasina anay, hanananay fitondrantena mendrika tsy mihatsara velatsia. Mazoto mandrakariva andinika ny tenanay fa tsy maiky tsara ny hafa. Amboary ny fonay tompo, amoro ny fony madio zahay, hanana toe-po tahaka anao Jesoa, manandratra ny hafa. Ankehitriny ary hiatrika ny tontolo andro zahay, fefeo ny vavanay mba tsy hiteniteny foana ka nameloka ny hafa, ary koa ilaza tahaka ny teninao. Dia feo ny fonay mba tsy hompe tsara velatsia, fa ho marina mandrakariva ao aminao raha miteny, raha miasa, ary tsy efanay zany raha tsy ianao fa namasina no velona ao anatinay. Manamasinanay ary tompo amin'ity tontolo andro ity, araka ny fahamasinanao. Izay rehetra mahasoanay, tanterao araka ny alehibe nindra fonao. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinana eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo anay ny izianana sahaza ao anay, ary mamela ny elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ry havako, nitsodrano izao mena sy atolotra anao amin'ny anaran'ny tompo, ho tanterahany aminao any izany. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ne ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesoa, mba ho saina ray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika. Andriamanitra ny fiadanana ne amasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.